Salamy! Ela kely indray zay tsy nisy vlog teto aho fa andao ianareo hiaraka aminay indray androany dia izao aloha ny look du journée. Journée avec nous short iny hitanareo iny fa tsy hoe slip be akory a. Dia ohatran'ireny a rehefa vitsika sy ny elefanta no mifanambady tsy mifampazaka bataille. Une journée avec nous indray a ity vidéo iarahantsika androany ity a. Efa ray volana mahery zay za no nijaly be mihitsy satria ny solomasoko efa te hiova na rarandò foana mahalolo be foana ohatran'ireny mibevoka reny mihitsy a. Dia izao vao nanam-potoana kely andeha hijerevana masotray. Dia somary dinio kely ihany so zay ihany koa no mahazo anareo amin'izao fotoana izao a hoe mararandò fa efa mila tokony hisolo zany le solomaso fa tsy sanatria akory ny hoe bevoka sahady. Tety amin'ity zokinay no nijery maso dia mba handramako hoe mba manao ahoana indray ato satria za hatramin'izay a dia teny androany fotsy teny aminay teny foana no mijery maso. Dia androany tato amin'ity ity ampefilo ity maso ny anaran'ilay toerana. Raha eo amin'ilay hoe fitaovana aloha zany no jerena dia hita hoe mba complet daholo ihany ny an'ilay olona satria izay dia na nitsarako ny toerana anankiray hoe complet daholo ve ilay zavatra ampiasaina sa misy complet dia hita hoe mety sa tsy mety. Vita ny fizahana maso dia niova tanteraka mihitsy ny degré-any maso dia miova ihany koa ny axe. Zay no momba ny fijerena maso iny fa dia roso indray aloha zany izahay mivady andeha hividy an'ilay solomaso izay mifanaraka amin'ilay maso tsy salamy. Dia za rehefa mividy zavatra dia amin'ny toerana efa nividanako teo aloha ihany satria iny zany mba assureko hoe ato no tsara sy mahafa-po anahy. Dia taty akady fotsy tety mividanako any anaty taloha ihany no hividy solomaso androany. Mety. Ai, mety dia iny aloha zany no vazavidy tao anatin'ilay solomaso rehetrarehetra iny no atao. Rehefa vita fisafidianana an'ilay solomaso dia norefesina ny maso dia niandry an'ilay fahavitan'ilay solomaso teo dia naka sary tamin'ity solomaso farak'izay tiako indrindra tia. Tena mienja an'ilay vadiko amin'ilay izy fa ohatran'ny hoe trondro manina ge ao anatin'ilay izy ary reto hoe. Niandriandry kely teo mandra-pavita an'ilay solomaso mety teo amin'ny 1 heure teo na latsaka kely zay niandry teo dia monsieur moa zany tsy maintsy manao jus kely foana rehefa tsy misy atao. Vita izay rehetra izay dia nifanena tamin'ireto jolabe reto atao am-pisakafoanana izay dia miaraka ny sakafo tao. Tena hoe ohatran'ny hoe nifanao fotoana mihitsy fa tao dia mifankahita tao. Dia lany tany ampandendehanana sy finanankanina ny andronay dia nandeha nody amin'izay. Zay fa bisous daholo.